Raha Barilena Soavina ny tompo mombanao. Tratry ny krismasy isika rehetra riavako malala. Izany fiarabana nataoko teo izany dia latsarontsika ilay nataony anjely tamin'ny Maria. Ao amin'ny Luka 1:20 iny riavako malala. Tena nanambara ny anjeliny amin'ny ahaterahan'ny tompo Jesosy. Haintsika ve ry havako malala, ny tena dikany hoe filazantsara. Ny filazantsara ry havako malala dia filazana vaovao mahafaly, fanambarana zavatra mahafaly sy zavatra tena mahasoa indrindra amin'ny olombelona rehetra. Satria nahoana ry havako malala, rehefa nanota dia amin'ny Adama sy Eva dia tonga tamin'ny olombelona ny fahafatesana. Kanefa nisy ry havako malala ny vahaolana dia Jesosy Kristy, ilay ivony filazantsara, izay ilay hoe filazana fa misy ny vahaolana, tsy mijanona treo hoe nanota ny olombelona dia tsy maintsy maty, fa ny filazantsara dia izao: izay rehetra mino an' Jesosy Kristy dia na dia mety tonga amin'ny fahafatesana voaloha dia manana fahavelona amin'ny fiainana mandrakizay kosa. Izany hoe tsy hiaran'ny fahafatesana faharoa ilay any amin'ny elo, fa manana ilay fiainana mandrakizay andovan'ny lanitra. Ry havako malala, androany ity krismasy ity dia tena iaino hoe manana ny famonjena, manana ilay fiainana mandrakizay mandova ny lanitra. Satria Jesosy Kristy ilay tonga tetỳ tany hanome ahy izany fiainana izany androany ara. Ry havako malala, fifaliana lehibe ny anonseny ny anjely tamin'ny mpiandry dia izao: iaino, aza vela isy ampalahelo anao androany, aza vela iainao anatin'ny hakiviana, fa manana ilay fiainana mandrakizay isika rehefa mino an' Jesosy. Dia ilay fifaliana no fanantenana hitoerantsika ao anaty ny fotsika hatrany hatrany. Mifalisy mibita amin'izao anio izao ry havako malala. Apetrao amin'ny tompo izay rehetra manavesatra anao, fa ny tiany tompo antsika androany, ny fanomezana izay efa natolony ihany koa, dia ny ainantsika ao anatin'ny fiadanana sy fifaliana. Iaino izany ry havako malala, dia amintsika mandrakariva ny tompo. Manaova fety sambatra tahiny tompo hatrany. Amen.